aoka iara-mivavaka isika rehetra ry Jesosy Tompo Andriamanitra fitiava, misotranao zahay fa ianao ilay Andriamanitra fitiavana no manaiky monina sy mitoetra miasa ao anatinay, ao amin'ny fonay, manavao anay, manamboatra anay. Ary zany no anananay fifaliana fa raha mitoetra mahampanota anay dia sady hala no mifankahala. Fa ny fanahinao Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpamela eloka, dia tezainao sy beazanao ho amin'izany fiainany faminram-po, famelan-keloka izany izahay. Ampianarinao sy tarihinao amin'ny teninao mba tsy ho velona amin'izay fifampitsarana sy fifanameloana, fa iaina amin'ny fitiavana dia mitarika ho amin'ny tsara, ho amin'izay mampandroso mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry kristianina malala, fifaliana lehibe no iaonantsika amin'ity androny ity, fa anatin'ny fahatserovana, fankalazana ny 70 taona ny asan'Andriamanitra teto amin'ity fiangonana ity isika. Ary isan'ny vokatra sarobidy amin'izany fa amin'izay toriana ny filazantsara anaovana ny fanabeazana kristianina dia atongavana amin'izay azahoana manao batisa sy manavao ny faneken'ny batisa tahaka izay ananatsika ireto firmanda BGB eto ny fitandremana ambolokandrina ireto. Ny tenin'Andriamanitra izay anjaratsika amin'izao alahady faha-efatra manaraka ny trinité izao dia hitatsika araka ny filazantsarany Matio 7:7 ka hatramin'ny 9. Filazantsara masina araka ny Matio 7:7 ka hatramin'ny 9. Filazantsara masina araka ny Matio 7:7 ka hatramin'ny 9. Iara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Azo amin'ny tsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no anoarana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo amin'ny maso ny rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisitra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Rika tsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny hanesorana ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Azo omena ny alika izay masina, ary azatsika eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo, fa nao hanitsaka azy izy dia hifototra ka miravira anareo. Riray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.
hitantsika tamin'ny heriny fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpamela elo. Fa amin'izao ten'Andriamanitra anjarantsika eto androany izao dia antitranteriny ny asaribidiny zany fiainana ny famindram-po sy famelan-keloka izany, ka asongadina amin'izany ny toetra ny mpanota sy ny fiainan'ny voavela elo. Ny toroteny izay nataon' Jesosy teo tendrombohitra ka isan'izany ireto andininy vitsy amin'ny Mateo 7 dia lazainy ny mpandinika hoe lalàna volamena. Amin'izay anehoana sy ampiariariana ny hoe toy izao no endriky ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ny fiainan'ny voavela elo, ny fiainan'ny olona ao amin'ny Jesosy. Raha mandinika izao tenin'Andriamanitra izao isika dia mahita tokoa fa toetra fiainan'ny mpanota ny manameloka ny namana, mitsara ny namana, fa miaraka amin'izany indrindra ny fanamarinan-tena. Ary eo amin'ny fiainantsika isan'andro mihitsy no ahitana sy ahafantarana izany toetra sy fomba manameloka ny hafa sy manamarin-tena izany. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra, satria toetra sy fiainantsika izany mifampitsara na manameloka ny namantsika izany. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, zay ianao vao milaza amin'ny rahalahinao hoe ao mba esoriko ny sombikazo eo amin'ny masonao. Tena zavatsarotra, eny tsy hainy mpanota mihitsy izany hiaina amin'ny fiaikenany heliny zany, fa miariary mandrakariva izany fiainany manameloka ny hafa izany. Ary isika teo sady averina indray, izany dia miara-dalana mandrakariva amin'ny fanamarinan-tena. Raha vao nanomboka
teto ambonin'ny tany ny ota raha vao niditra teo amin'ny fiainan'ny olona ny fahotana dia efa niseho zany ary mitoetra sy maharitra lovan'ny taranaka mifandimby. Tany toy ny fiainany mifanerasera amin'ny olona noforoniny Andriamanitra dia mahita hoe nisitrika Adamo dia manontany izy, ry Adamo, aiza moa ianao? Dia nitsotra Adamo fa natahotra aho ka dia niery. Io no fiainan'ny mpanota, natahotra ka dia niery. Fa rehefa mitoy ny resaka dia ambaran'ny Genesis toko fahatelo mazava tsara io fanamarinantena, fanameloana ny hafa io. Heveronge ny fanamafisany Adama ny toetra mahampanota azy, fa hoy ny valiteny, ny vehivavy izay nomena ho ahy no nanome ahy ka dia nihinana ahy. Sady mitsara manameloka an'Andriamanitra vehivavy izay nomena ho aho izy, no mitsara sy manameloka any vadiny. Izany no fiainany mpanota. Ataotsika aloha ny hira 570. Ry fanahy mpanazava. Ianganao zahay azae afatongava taoiny fanahinay vaofantatsay mazava zay laza iteninao lalandava ao ambony afona. Ry Jesosy nitenena araka ny fombanao, anina zay manantena mande ny feonao, umarany sy manay batsapo sy antrao, ny tehino fatsisay aneony olatra. Rainay panumeni soa naenuni atakan kanita nakau citua iaru vinawana ikanu randakai toetra fiainana eo ny mpanota
ny manamaritena sy manameloka ny namana. Adama nanameloka n'Andriamanitra mihitsy azy, ny vehivavy izay menao ao izy, sady nanameloka ny vadiny. Io dia miseho sy mitranga eo amin'ny fiainantsika isanandro. Na iza tamana amin'ny fiainana mahampanota azy dia mampiseho sy mampiariary amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra izany fanamarinan-tena sy fanameloana ny namana izany. Araka izay ambara amin'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 5 dia tondroiny tsy ampisalasalana hoe mpiatsara velatsy ireo rehetra toa mivavaka kanjo miaina ny fiainan'ny mpanota tsy aitsana. Mpiatsara velatsy na dia toa mahafinaritra amin'izay jerena azy, amin'izay endrika ifaneraserany na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona zany, fa mampiseho sy mampiariary mandrakariva ny fiainan'ny fahotana amin'ity fanamarinan-tena sy fanameloana ny namany ity. Fa amin'izany anambarany tenin'Andriamanitra azy mazava izany dia tsy mijanona ho fiainana mandalo zany, fa mitohy hatramin'ny fanameloana maharitra mandrakizay ho an'izay tamana sy mitoetra amin'izany fanameloana n'Andriamanitra sy fanameloana ny namany izany. Tsy izany anefa no sitrapon'Andriamanitra, tsy izany no programan'Andriamanitra, ary izany no ampianaran'i Jesosy mazava eto, fa amin'ny fiainana iainan'ny zanak'Andriamanitra, amin'ny fiainana iainana eto anivon'ny fiangonana, amin'ny fiainana ivelomantsika eo anivon'ny fiarahamonina, fa ampiariariana ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Dia ambaran'izao tenin'Andriamanitra mazava zao hoe ny toetran'Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra, ny fiainan'Andriamanitra izay nomena anao ao amin'i Jesosy dia fiainana mamindra fo sy mamela heloka. Izany mihitsy no antom-pisian'i Jesosy, no antony nahatongavan'i Jesosy ny nanekeny ho tonga olombelona hanaovantsika krismasy, ny nanekeny hombona tamin'ny hazo fijaliana atserovantsika ny zoma masina, ny nanekeny hitsangana ho velona ananatsika ny fetin'ny Pasika, ary zay mbola ifona no antsika eo an-tananakavanan'Andriamanitra ray ankehitiny hatramin'ny akarany any an-danitra, dia izany fiainana mamindra fo sy mamela heloka izany. Izany mihitsy koa no ambara ho fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ho fiainan'ny voavela heloka, miaina izany fandram-po, miaina izany famelan-keloka izany. Esory aloha
ny andro eo amin'ny masonao, hoy indrindra ny ilazany azy, mba tsy hivelomana amin'ny fanamarinan-tena, fa andraisana indrindra tokoa ny fiainan'ny fiaikekeliko, fiainan'ny fibebahana marina, andraisana ny fanamarinan'Andriamanitra ny mpanota. Ary amin'izay andraisanao izany famelan-keloka, anamarinan'Andriamanitra ny mpanota izany, no ahafahanao mahita ny sobikazo eo amin'ny masona rahalanao na eo amin'ny masona rahavavinao, ka tsy isian'ny fanameloana, isian'ny fifampitsarana, fa isian'ny fitariana ho amin'ny fiaikekeloka marina tokoa, ary iariarian'ny fanamarana famelan-keloka marina tokoa ho amin'ny mpanota mibebaka. Izany indrindra no antely ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana iainan'ny zanak'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika. Mandray ny fanamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Tompo, miaina izany fiainan'ny fiaikekeloka marina izany, ka mandray famelan-keloka marina, ary mitarika sy mitaona ho amin'ny fiaikekeloka koa, fa tsy lany andro manameloka ny namany. Zava-dehibe ny ahafahana mitaona, mitarika ny manodidina antsika mba hiaina izany fiaikekeloka marina izany, mba handray izany fanamarinana ny mpanota ao amin'ny Jesosy izany, mba ho velona amin'izany fiainan'ny voavela eloka izany. Io no fiainan'ny zanak'Andriamanitra amin'izay iainana amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, amin'ny fiainana izay iainana eto anivon'ny fiangonana. Fitaomana mahatonga fanenena, fitaomana mahatonga fiaikekeloka, fitaomana mahatonga indrindra handray ny fanamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, fa tsy fiainana mifanameloka sy mifampitsara. Hoy ny fiheverana asehon'ny mpandinika anankiray koa, mahagaga fa mandrakariva dia izay mitsara sy manameloka ny namany no potika mialohany izay tsaray sy enjeny. Mahagaga hoy ty mpandinika ity, fa izay rorana tsy maimbo heloina na dia tsy meloka azy dia tafatoetra, fa izay mitsangana ho mpitsara ny namany, hanameloka ny namany, izy potika mialohany izay no tsarainy. Indrisy nefa fa na ny fiainana eto anivon'ny fiangonana, na ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika, manomboka amin'ny fiainana iainana ao an-trano, dia izany fifampitsarana sy fifanameloana izany no be. Aka ohatritsika
raha sendaka nisy lovia na vera vaky ka manontany ineny iza namaky lovia ny voakolana herinao voalohany tsy izany. Iza namaky ny vera ranony manomboka ny fanamarina tena dia mamely ny hafa. Hitanao fiainanao tokantrano io sy fiainana ray aman-dreny sy ny zanaka fotsiny zany fa fiainan'ny mpivadika io zany. Raha misy zavatra tsy mandeha dia manomboka ny fanometsiny, ary rehefa mitohika tsy misy farany ny fanomezantsiny dia tonga ny fisarana. Dia hoy ny fitenin'ny Paoly azy, impito rava tokantrano, impito rava harena. Miariary amin'izany fa amin'ny fiainantsika isan'andro izao dia mamotika sy manimba ity fifampitsarana sy fanameloana ity. Ary tsy zany no tian'Andriamanitra iainantsika. Zany no itarihan'i Jesosy antsika amin'ny toroteny natao teo tendrombohitra, mba tsy hanamary tena, mba tsy hanameloka ny hafa, mba hay miaikeloka, mba hay amelaeloka, mba ho fiainantsika izany fiainan'ny zanak'Andriamanitra izany. Fa tsy hifamotika ao an-tokantrano, tsy hifamotika amin'ny fiainana eto anivon'ny fiangonana, tsy hifamotika eto amin'ity fiainam-pirenena ity. Hevero nge raha tsy resaka afatsy ny fiainantsika teto amin'ny firenena ity tato anatin'ny volana monja. Fa nanomboka namin'iraika amby roapolo avril dia fifampitsarana sy fifanenjehana ihany hoeninao amin'ny teny maranitra sy fiatsiana na an-gazety na televiziona na iza na iza, dia biazina sy tezaina hifampitsara, hifanameloka, hifandramatra, hifandrafy, ary dia tonga amin'ny fahatena sy ny faharavana tanteraka. Dia manontany teny ianao hoe misy kristianina ihany ve eto? Tsy misy vita batisa ntsony ve eto? Ka inona reto ny firomana mameno trano eto? Tsy misy mpanany fanasany tompontsony ve eto? Fa dia izany no ifampitezana, izany no ifanabeazana eto, mifampitsara, mifanameloka, mitondra makany ny fandravana. Jesosy mpamindra fo, mpamela heloka, mamela ny heloka miantso anao, mitarika anao, tsy hanamary tena, handray ny famelan-keloka, ary tsy hanameloka ny hafa fa hitaona ny hafa ho amin'ny fiekekeloka marina, mitondra makany ny fibebahana marina, hananana za tena fiainana marina, hananana za tena fahavelomana marina. Izahay eo anivony efefika eo dia mandrera eo antsoantso samihafa, aiza ny efefika eo, fa tsy hamaly ny hetaheta politika fanaon'ny olona no antoko sy ny fiangonana, fa hiantso fiekekeloka marina, hiantso fibebahana marina, mba hananana ny tena fiainana marina. Ary zany ihany no tsahivony amin'izao tenin'Andriamanitra izao, mba hananatsika izay tena fiainana marina voaomana sy voatolotra ao amin'i Jesosy. Zany no hiainana ao anivon'ny tokantrano, ahitana ray aman-dreny sy zanaka fifaliana sy fiadana, ahitana mpivady fifaliana sy fiadana. Zany no hiainana eto anivon'ny fiangonana, zany no hiainana eto anivon'ny firenena, fa izany no sitrapon'Andriamanitra tsara sady akasitrahana ny marina. Meteza azy handray izany fanomezana lehibe atolotra anao amin'ny famelan-keloka izany, hitaona sy hitarika ny hafa ho amin'ny fibebahana marina, handraisanao famelan-keloka marina izany.
mandamalala sy fomba sy fanao izay hitsangananao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana anio hanao ny fanavaozam-paneken'ny batisa, ampiariarianao imason'Andriamanitra, hito mason'ny fiangonana, hahafa-baraka ny devoly, ka ilazanao mazava amin'ny valo teny tokana hoe eny mino an'Andriamanitra isarakary fanahy masina arak'izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra vahinao eny mo mifady ny devoly sy ny asany rehetra amin'ny fomba ny rehetra vahinao eny fa izany eny izany no aretanao tokoa amin'ny fiainana iainanao ny fiainany voavela eloka tsy iainanao ny fiatsarana moagataka isan'andro amin'ny tompo fahainao maharitra amin'izany amin'ny andronao rehetra eny mba ho fiainana mahasambatra anao izany mandray ny famelan-keloka sy mizara izany eo anivony fiarahamonina sy fampitsara sy fanenjika sy fanaratsy tsy anany andro hifanava hifandringana hifamono fa voaomana sy voatolotra ao amintsika famelan-keloka sy fiainana mandrakizay voninahitra ny eo n'Andriamanitra isaraka ny fanahy masina izay atrapotanindrina ko mandrakizay amen. Mitsangana karaisiny fitany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny atrapon'izao ko mandrakizay amen.